mbola hijanona makasika ny zava-misy any amin'ny lapan'ny anteny miram-pirenena zay any sika nitondra ny fijeriny manoloana ny raharam-pirenena ny avy eo anivon'ny antoko Green Gascar ny fisokafan'ny fivorina tanterahana eny Tsimbazaza eny no isan'ny mpanany faneho-kevitra izy ireo ary nanambara ny avy eo anivon'ity antoko ity fa ny tombontsom-bahoaka ny tokony imasona ary ataova indondra raha tokony hijeriny tombontsoam-bahoaka marina fa tsy variana amin'ny fitadiavana tombontsoana eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Io ny nambaran'ny antoko Green Gascar manoloana ny fisokafan'ny fivorian'ny anteny miram-pirenena izay raha ny feo nandeha nanomboka omaly dia mety hiroso amin'ny fanaovana latsabato sy fampitokisana ny gouvernemanta. Ny zavatra misy moa zany araka ny lalàna velona misy eto Madagasikara dia azony député atao tsara mihitsy ny manao ny motion de censure satria zondreo zany azondreo atao zany kanefa misy koa ny fahefana avy any amin'ny président de la république koa afaka mandrava ny assemblée zay zany zavatra misy ao amin'ny anteny miram-pirenena amin'izao fotoana kanefa ny ho anay olotsotra zany raha mijery an'le izy ohatra ny manahirana ihany amin'le satria midika fa ny fanjakana mihitsy zany ohatra ny tsy mavita ny asa tokony ataony angamba ny fahitako azy raha toy ny ireo sombavim-bahoaka ireo no mieritreritra ny motion de censure zany dia misy andraikitra sy asa tokony ataon'ny gouvernemanta tsy vitany io dia zay no mahatonga ny député satria araka ny voasoratra anatin'ny lalàna amin'ny constitution dia zon'ny député no manao an'le izy. Momba ny fampihavanam-pirenena dia mananeva ny Green Gascar. Ilaina n'ilay fampihavanana ny vahoaka malagasy. Tsy ireo ray nefa tokony aneho anazy voalohany dia ireo ray aman-dreny zay mitondra an'ity firenena ity nisy zavatra tsy nety teo matoa nisy foana mifanonganana hatramin'izay depuis io tsy hoe 2001 2009 ihany na tany amin'ny 61 91 ihany fa efa depuis io efa nisy foana matoa tsy mipetraka tamin'ny resaka démocratie zany ny malagasy hoe fifidianana nametraka leo loha dia mba fifidianana koa no maka anazy teo fa fanonganana eny amin'ny 13 mai foana nisy hatrany no ny ampiasain'ireo vahiny zay olona azo ampiasaina hanao an'izay fandroba-fahefana zay ka zay zavatra zay nefa noentina namotika an'ity firenena ity ary tsy niteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka majinika mihitsy hatramin'ny androany ity potika tanteraka mihitsy fiandrianam-pirenena ary reny ny zavatra nisy reny ny zavatra nisy teto amin'ny firenena dia samy mitompo teny satria samy olon-dehibe ireo mitondra an'ity firenena ity dia samy mitompo ny teny nataony na ny fahatongavandra manana zay tsy manameloko ny fihetsika zay nataony satria ny antony mety mba zay koa nafahany nanao an'izay zavatra nataony hoe afahany mba tsy haiko ny hoe inona ny zavatra tiany ambara amin'ireny mba afahany namoaka ny heviny tsy manameloko azy zay satria mahatsapako izy ny firenena crise loatra zay fihetsika nataon'ny fitondrana zay voentiny hoe reny fihetsika ireny noentiny nandeha niarovana ny filohany ny ainy filoha fa nisy ny fofo tsy manameloko azy koa na izy satria reny fepetra azy ny raisiny nafahany niaro an'le filoha fa kosa ny fiatraika an'izay zavatra rehetra zay tsy any amin'ireo olo ireo satria any amin'ny vahoaka majinika valala tsy mandady arina ny fiatraika an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Araka izany dia manohana nisy ny fampihavanana amin'ny samy malagasy ny Green Gascar.